Mbola tao fa tsy hoe tsy hitanareo akory fa saika anao fiakarana ohatr'izao amatsy dia tsy nety fa ny olana be tsy naiko taloha niakatra fotsiny amin'izao a manao anazy rehetra sika hikarakara sakafo ato anatin'ny cuisine break ato anatin'ny morning tea foana fotoanantsika dia niaverinay rehefa ohatr'izao hoe raha mana-talenta ianao na tsy mana-talenta ary fa mba te hikarakara sakafo eto fotsiny dia ataonay tonga soa araka karakara sakafo aminay eto tahaka ity sakafo karakaraintsika sao dia hoe omelette farcie spécial. Raha hikarakara ilay omelette farcie spécial ianao dia mazava loatra mila atody anankiroa, tsy mety raha vao iray, tsy mety raha vao telo fa tsy maintsy atody roa na folo ary nareo mihinana azy dia atody roa no ataonao. Somary ataonao vaventiventy ny iray dia latsa-datsaka kely an'izay ny anankiray. Tsy maintsy izay no arahanao ny kabariany sinon tsy mety ilay sakafo. Mila ihany koa ianao fromage ity fromage ity dia miavaka tanteraka satria natao madinika dia madinika ny firapena azy. Charcuterie mila voany 520 eo ianao, tsy mety raha vao mihoatra, tsy mety raha vao latsaka fa eo. Zava-maitso tsy maintsy ahitanao persil, tsy maintsy ahitanao persil mainamaina kely ary tsy maintsy ahitanao persil voatabia somary ataonao an'ilay masamasaka tsara dia ho hitanao fa hety ny sakafonao. Eto avy hatrany miasa tonga dia lasa ity zavatra ity fa tsika izany rehefa miasa ohatr'izao dia tsisy akiandriandry tonga dia alefantsika ao iza moa tsy mahay mikarakara omelette mahay daholo ny olona rehetra, tsy misy tsy mahay fa mety hoe mahazatra anao mety hoe tsisy inona fa tonga dia omelette fotsiny amin'izao. Fa raha ohatry ny azo dia asiako zavatra be dia be tena hoe be dia be tena hoe be dia be tena be dia be. Maro dia maro, maro dia maro. Ao io lasitsika zafady fa dia tsy manendy koa raha dia mitelindrora kapohy tsara afangarontsika kely ary aloha izy. Tsy fantatra intsony atody ty fangaro ty rehefa hitanao ohatr'izao fa tena gaga ianao hoe inona ary ty akora majiky ty ohatr'izao izy rehefa tena ataonao betsaka ny akora ao anatiny izany hoe ahitanao fromage, charcuterie rehefa tena betsaka fa raha ohatra kosa ve moka tsy arahanao ilay torohevitra teo hoe atody anankiroa mitovy ny habeany tsy mitovy dia tsy mamoaka an'izao. Ankilantsika hikarakara ilay petit pain dia mofo kely izay hinanantsika miaraka aminy moa izany dia ny zavatra ilaintsika dia menaka efa somary mafana kely efa somary mafana dia asiantsika tongolo gasy kely, tsy azo atao may tsy azo atao may ny tongolo gasy dia ho ampandalofitsika eo ilay mofotsika mahazo tsiron'ilay tongolo gasy izy izany. Velanao mendimendy tsara andalofinao eo mandritra ny fotoana izay mampetsy anao. Tsy avelanao ela be fa avadika kely fotsiny rehefa hitanao hoe mafimafy tsara sy amin'ilay tediavinao izy dia ao tsara izy izay. Tsy azo atao ela fa tonga dia manitra be mihitsy ity zavatra ity. Efa mafimafy tsara sy ao tsara dia faranako amin'ny zava-maitso kely aloha izany amin'izay fa mahazo tsiro miaraka aminy ao iny. Ao esorintsika ary dia hikarakara an'ilay omelette isika. Tonga dia avy hatrany izany izy ity dia alefantsika. Rehefa avy eo tsika mihaona raha fa dia alao aloha mendimendy kely ohatra ny mandro atody rehetra. Somary aolana ohatr'izao izy amoaka tsara n'ilay endriny ohatr'izao. Izao kosa aloha tena manja kely mihitsy aolakolanao tsara izy izao. Mahatonga izany zany rehefa ohatra ka mety ilay zavatra ataonao izany mivoaka amin'ilay endriny dia izay. Fa raha ohatra ka tsy nety fa tapatapaka tsy nisy teo dia mitarety eto angambany dia efa ohatran'io izany ilay poziny fa somary miala kely amin'ny mahazatra efa ity izy tena nety. Aleo tao dia afilantsika ato anaty lovia
raha ny tena izy tokony ho kopeny zao fa nolay talentako be loatra ao anatiko dia tsy ho kopeko ilay izy fa tonga dia asehoko anareo fametrahana azy. Mbola mamay be io mbola mamay be io, mbola mamay be io fa averintsika kely asiana fromage. Tsonotsonika tsara mihitsy ambava homana mpieritreritra zao sakafo zao tokony izay no nataoko anaran'ity satria tena hoe ambava homana e, ambava homana fa apo mieritreritra. Asitsika zava-maitso kely mamarana azy eo amboniny eo. Tsara dia tsara, izay fangaro rehetra tianao atao anatiny dia efa mety avokoa. Mety jiaby marô izy io, tsy solana mihitsy dia vonina. Inona moa fa dia izay no masaka e, izay no masaka azy natolotra tsara afaka fampizarantsika teto na ny manta na ny masaka ka dia mankasitraka anao nanaraka n'ity sakafo ity.